Anisan'ireo faritra rakotra valala amin'izao fotoana izao ny any Androy, Anosy, Matsiatra Ambony sy ny maro hafa. Mponina mahery ny 4 tapitrisa no ahina ho tratrany tsy fanjarian-tsakafo raha toa ka tsy voafehy ara-potoana ny andiam-balala raha nitatry ny FAO hanomboka amin'ny volana Oktobra izay fotoana mampianaka ny valala noho ny fanombohan'ny fotoam-pahavaratra. Antrara Larso, Omega Renefjanina. Ankoatra ny ahitany ny Covid-19, ny fièvre de la vallée du Rift ary ny chenille légionnaire izay bibikely mpihinana voly efa manomboka miparitaka amin'ny faritra maromaro ihany koa amin'izao ny andiam-balala araka ny tatry ny fandaharana asan'ny firenena mikambana ho an'ny sakafo sy ny fambolena ary ny fiompiana na ny FAO. Ho sarotra ny ady amin'ny andiam-balala ho an'ny hetsika famonoana valala amin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy ho hiatrany ity fandaharana asan'ny firenena mikambana ity. Vao maika ho maro ny velaran-tany ho rakotry ny valala raha ny tomba ny FAO hatrany. En termes de mobilisation des ressources, nous avons aussi un rôle à jouer et d'ailleurs, nous avons déjà donné nous-mêmes de nos propres fonds 400 000 $ pour au moins commencer les opérations et nous avons les moyens d'entrer en contact avec d'autres donateurs éventuels pour obtenir au moins les fonds nécessaires pour accélérer le processus et ne pas être trop en retard à supposer que les fonds déjà promis ne soient pas débloqués à temps. Tombanana hatrany amin'ny mahery ny 4 tapitrisa ny mponina ho tratry ny tsy fanjarian-tsakafo raha toa ka tsy voafehy ara-potoana ny andiam-balala. Si on attend, c'est comme nous l'avons dit, à peu près 4 250 000 personnes qui pourraient être affectées, dont 1 million souffriraient terriblement dans un pays où nous avons déjà beaucoup d'autres difficultés. Il ne faut pas le permettre. C'est pourquoi il faut faire de la prévention. C'est l'objectif de ce plan d'action. La FAO apporte d'abord un appui technique. Nous sommes une institution de connaissance. Nous apportons donc un soutien technique. Le lead, c'est toujours le gouvernement et nous venons en soutien au gouvernement. Et voilà pourquoi nous avons fait venir au niveau de la représentation de la FAO à Madagascar des experts de la FAO pour nous assister dans cette lutte. Anomboka amin'ny volana Oktobra izao ny ady amin'ny andiam-balala ho an'ny taom-piasana 2022 sy 2023. Atao lara-pamehana amin'ny ady ankoatra ny famonoana ny andiam-balala, ny fiarovana amin'ny fambolena sy ny fiompian'ny mponina any amin'ireo tena anjakany ity loza voajanahary ity.